ho amintsika riavana amin'ny fahasoavan'ny tompo Jesoa. Alahady milohan'ny Paska nataontsika alahady ny sabany fia Jesoa Kristy miakatra Jerosalema. Luka 20 ny andiny 7 ka hatramin'ny 7 no afatra homeny Jesoa atsika anio. Luka 20 ny andiny 7 ka hatramin'ny 7. Ry havako, Jesoa izay miditra amin'ilay tanàna hoe Jerosalema. Tsy hoe miditra araka ny veritsika tsotra zany, fa fidira mpanjaka ilay tompony tompo eo amin'ny fiainantsika olombelona. Ary Jesoa miditra ao Jerosalema ry havana dia zao maneho fa tena akaiky antsika ny famonjena. Ary tsy ny famonjena efa eo ny fahasoavana omen'Andriamanitra antsika, ary efa miantso ny fon'olombelona Andriamanitra hitodika ao amin'Andriamanitra. Sainga ny olana dia izao ry havana. Maro nahita azy, maro nidera azy, nefa vitsy ny tena nalala azy, ary vitsy ny tena nandray azy, ilay tompo sy mpanjaka eo amin'ny fiainana. Ty soratra masina izay notsika an'io ty ry havana dia maneho amintsika hoe mety akaiky ny olona Jesoa, nefa mbola tsy mety miova ny olona. Ary tsy izany ihany, mety mahafantatra azy amin'ny saina fa tsy mandray an Jesoa anatin'ny fo mihitsy. Zany hitantsika eo ry havana. Fiderahana izay ataon'ny olona maro eto dia fiderahana izay mety ivelany ihany, fa zao fanekena azy ho tompo sy mpamonjy mbola tsy misy zany. Ary zany ny antso antsika. Isaky ny taona tahaka izao tsika dia samy miomana avokoa ary samy manao zava-dehibe, fa zao hoe tena efa nanaiky azy venao ho tompo sy mpamonjy. Ty tenin'Andriamanitra ty ry havana dia maneho antsika fa isika olombelona amin'ny manofamandrantsika dia tsy mahafantatra n'Andriamanitra araka ny tena hoe maizy azy n'Andriamanitra. Raha tsy izy Andriamanitra mihitsy manambara ny tenany ary manokatra ny masontsika halala n'Andriamanitra, zany nasehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ry havana. Noho izany tsy nezaka ataontsika akory no mamonjy antsika, fa fahasoavan'Andriamanitra izay manatona antsika amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ankehitriny. Afatra roa lehibe ary Jesoa anao an'io ry havako. Afatra voalohany dia zao, raisy Jesoa ho mpanjaka marina fa tsy araky ny eritreritrao. Raisy Jesoa ho mpanjaka marina, ilay tompony tompo mpanjaka amin'ny fiainanao, fa tsy araka ny eritreritrao. Ny andininy 7 ka hatramin'ny 30 nahitantsika izany. Inona moa ry havana lazainy eo? Ekeo fa i Jesoa ny mpanjaka avy amin'Andriamanitra, fa tsy noforoniny ny sain'olombelona. Vaninandro ry havana iainantsika ao anatin'ny tontolo fa tena misy milaza hoe tsy mila Andriamanitra zany ny fiainana, tsy mila Jesoa zany ny fiainana, fa fidiran'i Jesoa miaraka amin'ilay zana-boriky eo amin'ny Jerosalema dia manambara fa izy ny mpanjaka nampanantenaina, nefa tsy mpanjaka araka ny modely na araka ny fisainana tiany olona tao. Tsy mitondra sabatra izy araka ny vavaka nataony mitana tany am-piandohana, fa mitondra famonjena. Tsy manapaka amin'ny hery izy na fanjakazakana, fa manovo atsika mihitsy ny amin'ny fahasoavana. Zany nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ry havana. Soratra masina eto ry havana maneho amintsika fa Andriamanitra ny mamaritra hoe iza Jesoa fa tsy isika olombelona akory. Ny olombelona manko ry havana dia tia hamorona Jesoa mifanaraka amin'ny fiainany. Inona zany? Jesoa manome fahombiazana. Inona zany? Jesoa mamany olana. Inona zany? Jesoa tsy manelingelinahy. Zay tiako atao ihany io. Fa tena Jesoa ry havana dia izy ny tompo, izy ny mpanjaka, izy ny mpamonjy, izay mitaky fanekena sy fankataovana tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Zany Jesoa asehony tompo eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Rehefa tonga amin'izany fahalalana sy fahafantarana zany tsika izao omen'Andriamanitra tsika amin'ny lalàna fanahymasina ry havana, dia izao miova amin'ny fiainantsika. Tsy mitady ampifanaraka n'Andriamanitra amin'ny fiainana tsony isika, fa mametraka amin'ny fiainantsika eo ambany fahefan'Andriamanitra. Teo izy ilay tanora anankiray efa voavidiny be teny amin'ny ambodivona. Teo izy avy Jesoa tokony makany tao masina
nefa lehibe fa azo. Misy fotoantsika tena tiana ny sitrapontsika dia ampifanarana amin'ny zan'Andriamanitra tsy ariavana. Fa rehefa tena manaikitsika fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy, ny safidy ary ny fifandraisantsika, nofinofontsika na mifandretsika, no afintsika dia apetratsika eo ambany fitondran'i Jesosy satria izy irery ihany no mahalala ny marina eo amin'ny fiainanao na ankehitriny na no avy. Ny finoana marina riavana dia tsy fihetsem-po na fe miankina amin'ny zavatra mitranga, fa tena fanolorana ny fiainana manontolo. Hitantsika eo raha mamakitsika ny antsoina hoe tsoratra masina mifanaraka an'io na Matio na Marka dia zao ny teny hoe hosana aleluia, maneho finono zany. Nefa zao tandremo sao dia finono ivelany ihany, saingy tsy misy fototra na tsy misy fakany lalina eo amin'ny fiainantsika. Ary ty mpanompon'Andriamanitra anankiray resaka tamiko, pastera Martsa resaka, ay reto kristianina reto rehefa tesitra mandamina fiangonana zay eo zany ay rehefa lamy manio lo ampiangonana tsy arakaraky maha-kristianina azy mihitsy na mifetsiny na ny fanaony. Tandremo ary afako azany rindra eto nampiresin'ny tompo atsika ny tena hoe finoana hita maso eo amin'ny fiainantsika ary avy zao tena finoana miorina amin'ny Jesosy Kristy sy ny tenin'Andriamanitra eo ambany fitairana fanamasina, fa tsy miankina amin'ny toe-javatra mitranga na amin'ny fihetsem-ponao akory sy zavatra miseho tena niderany ny olona eto hosana hosana, fa tampotampoka eo mivadika ny tantara hiditra herinandro masina antsika manomboka an'io fa vetivety ny olona nampianatra Jesoa-Ary ny teny tsy fantatro zany Jesosy zany. Ny finoana marina riavana dia zao fanekena sy fianteherana amin'ny Jesosy, tsy amin'ny fotoana tsara ihany fa na amin'ny fotoana sarotra azy, tsy finoana miovaova araka ny zava-mitranga, fa tena finoana miorina amin'ny fahamarinana Jesosy Kristy lay tompo na inona mitranga eo amin'ny fiainanao. Rehefa tonga amin'izany tsika riavako dia tsy ny toe-javatra sy ny zava-misy intsony mamaritra amin'ny finoanao sy ny fanaranao an' Jesosy, fa ny tenin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra zany miazona anao. Ary ny fiainana manontolo dia lasa fanompoana na ny teny lazainao, na ny asa ataonao, na ny fifandraisanao amin'ny hafa, na ny safidy na ny hoavinao dia mitodika amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Zany ny fiainana mpanompon'Andriamanitra ary avako. Ty mpanompon'Andriamanitra ty tsara ny toerana misy azy, fa hozy izy ilay olona ambony fahefana avoakanao ty zavatra ty teny jereny zavatra tsy marina, zavatra tsy tena hoe asany maisina, dia ho ilay kristianina andriamatoa direktero na PDG za tsy hanao an'io, dia hoy izy ilay PDG efa tsy hanao an'io anao dia roana amin'ny asa. Mafy tamin'izany satria manambady manjanaka, fa izy tsy hanao an'io atomboko, mifanapa-keviny farany tsy hanao an'io andriamatoa PDG, dia hoe PDG tamin'ny direktero roany ianao manaika Jesosy na inona mitranga ianao ny ekeko mihoatra noho ny olona. Azany ry avana ny finoana, zany ny finoana efa miropaka, ary Jesosy ny loharano ny fiadanana marina eo amin'ny fiainantsika na inona zavatra mitranga, fa tsy ny zavatra miseho ety ivelany na vetivety. Ny fiadanana etin'i Jesosy ry avana dia tsy fiadanana ivelany fotsiny, fa fiadanana lalina sy marina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Azany tokony tsaroanao miala eto, tena menao fiadanan'Andriamanitra tsy araka ny zavatra mitranga. Izany no tsy ny hoe fihavanana amin'Andriamanitra na fiadanana amin'Andriamanitra izay very noho ny fahotana, fa veriny Jesosy amin'ny alalan'ny famonjena antsika ankehitriny. Tian'Andriamanitra na famonjena sy fiadanana ianao anio ary no avinao manontolo. Ty soratra masina ity ry havana dia maneho amintsika fa ny olombelona dia tsy mahita fiadanana marina raha tsy efa voavoela eloka sy tafaverina amin'Andriamanitra. Ny anjaranao dia mibebaka, na ho tafantatra na ho tsy fantatra, na ho mahazatra anao aza miteny mihitsy manao hoe io re mba tiako hoe ho mahafatifaty ozy ny fomba fitenitsika azy zany. Tsia, ny anjaranao dia miala amin'izany, ny anjaranao dia mamerina indray ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ilay fiadanana tsy miova amin'ny menanao, ary fiadanana tsy miova mahatonga anao afaka hiaina amin'ny finoana sy fahatokiana
ka tsy voafatotry ny tahotra itsony ianao na inona zavatra mitranga satria fantatrao fa voatahiry ao am' Jesosy ny fiainanao ny ankehitriny sany ho avy. Tantaran'le mpanompon'Andriamanitra teo ry havana tsy natahotra izy fantany fa mitarika azy Jesosy na voaroka amin'ny asany ary izy no fijorona vavolombelona ao am' Jesosy Kristy hoe Jesosy ny tokony ekena mihoatra noho ny olona tateoriana miny Jesosy asa tsara lavitra noho ny teo izy. Antsoantsika ry havana atsaro hoe mety fisehoany ivelany mety endriky ivelany fa raiso Jesosy ho tompo marina amin'ny fosin'ny fiainanao manontolo na misehoana amin'ny miafiny. Aza miteny eto am-piangonana dia zao ny toetrako fa tena tao vitany olona mihitsy hoe ny fiainako ny na aiza na inareo tanora azy say mihitsy miteny amin'ny dada sy neny aty ny telefoniko jereo daholo message privé ato jereo ary nareo zay mpanaramaso hoe jereo ny message privé samy teny an'izany tsika zanak'Andriamanitra tsy miafinafina fa rehefa anao zay miafinafin'izay fa tsy fantatry ny zanako tsy fantatry ny vadinao kodin'ny telefona anao dia kodikody ianao zay mibebaka ianao ry havako mibebaka ianao afatra faharoa ry havana homeny Jesosy atsika sady tia mpamarana anazy dia zao fa taro reny famangin'Andriamanitra ary valio amin'ny fo mibebaka fa taro fa mitsidika antsika Andriamanitra mamangy antsika Andriamanitra ary inona mivaly tena ataontsika fo mibebaka. Ny Andinin-Tsoratra ka hatramin'ny 770. Andriamanitra manatona voalohany eto fa tsy sika olombelona mihitsy izany natao hoe fahasoavana. Jesosy niditra tao Jerosalema dia midika fa Andriamanitra ny manatona ny olona fa tsy ny olona ny manatratrana miezaka azy amin'ny heriny. Izany natao hoe fahasoavana. Matoa ianao tonga eto amin'ny toerany fahasoavan'Andriamanitra na dia teo azany faniriana sy ny fikasana Andriamanitra mihitsy mitantana anao. Andriamanitra mitady antsika, Andriamanitra ny miandro antsika ary manatona antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy matoa ianao tahaka izao ankehitriny. Ny olombelona ry havana amanofa mandrantsika dia tsy mitady an'Andriamanitra marina antsika. Tena tsy mitady any antsika satria nahoana voasariky ny ota isika na ianao io aza misy toriteny atao am-piangonana telefona nataony toriteny atao am-piangonana manao tanora moa dia teny manao jeu manao zavatra hafa misy karazan'olona tahaka tandremo ny anjaranao rehefa toriteny tahaka izao atsaro ny zavatra rehetra fa mpanompony tenin'Andriamanitra isika noho izany ry havana. Andriamanitra manokatra lalina ho anao ary ny famanginy ny fitsidiany antsika dia fanomezana lehibe izay tsy mendrika ho antsika mpanota. Andriamanitra ilay mpanjaka ane miditra ao tokantranonao ao am-ponao ianao raha mera amin'ny manam-pahefana amin'izao fotoana izao vao niova moa zao ny gouvernement dia mandeha any ianao mba mera mba te hiona amin'izao mba te hiona manam-pahefana dia oka aloha tompoko fa maka audience maka rendez-vous ary raha maka rendez-vous anao mihitsy tsy tafiditra mihitsy ianao ary izy tsy akany antranonao fa ianao makany aminy ary tonga anao ajanony daholo zao zavatra zao ry havako tsy zany ry Andriamanitra izy manatona anao ankehitriny rehefa matsapa an'izany ianao ry havako dia zao tsy miavonavona intsony ianao tsy mirehirehitsony ianao fa tena manetry tena satria ilay mpanjaka tompony tompo zany manatona anao satria fantatrao hoe fa tsy ny fahendrenao tsy niezaka nataonao na tonga anao akaikin'Andriamanitra fa fahasoavan'Andriamanitra matoa ao anao. Tandreny fa fotoana frere ihany zao na ny fomba fitenitsika rehefa mamafa olana dia tezitra tsy malala anganareo tsy malala ny anarako dia amin'ny fahatezerana amin'ny teny mandratra amin'ny zavatra efa taloha zany naverimberina tia ry havako matoa ianao mare tenin'Andriamanitra ankehitriny averin'Andriamanitra indray ny fibebahana atsapy fa mila manetry tena mila mibebaka ary fibebahan'io no valin'ny fotsika fiainantsika voakasiky ny fahasoavan'Andriamanitra. Jesosy nitomany Andinin-Tsoratra Jesosy nitomany amin'ny Jaona toko fa 1:1 Andinin-Fa 5:30 indro nitomany Jesosy tao amin'ny soratra masina na amin'ny filazantsara. Ny anankiray tao amin'ilay Jaona toko 1:1
malahelo amintsika any ny tompo hoe miaraory miaraka amintsika any ny tompo hoe fa ty filazana ity indray ry avany tomany ray Jesosy eto zao tomany Jesosy satria tsy mety mibebaka ny olona tsy mety manaraka an Jesosy ny olona aza indrindra tsy nalala amin'ny fotoana na mangin'Andriamanitra izany ny olona izany dia maneho antsika ry avana fa rehefa mandany fahasoavantsika olombelona dia very rehefa mandany Jesosy sika dia very fa ny fibebahana dia tsy hoe fahatsapana alahelo fotsiny fa fiovana lala ao amin'ny saina ny fo ary ny fiainana manontolo miaiky ny fahotana miala amin'izany ary miverina amin'Andriamanitra anio ianao mangata amin'ny tompo Jesoa raha tsano re izay fahotana mahazatra mety marary azy any Jesosy mangirifiry fanamboarina ho fa manaiky anony amin'ny teninao mba handray famonjena fa tsy fahaverizana rehefa misy fibebahana marina ry havana dia miseho ny fiovana satria ny fahasoavana dia tsy mamela ny olona hijanona amin'ny fahatsorana amin'ny fahotana fa manova azy ianao tonga eto raha mbola misy sotaverina ao indray manomboka rofa avy eo na manomboka karapitso mangata amin'ny tompo ovay a Jesosy tomany any Jesosy mba ianao koa fa mba mety mitomany amin'ny fahotanao sa mbola mivazivazy any ianao ary misy olona tena mivazivazy amin'ny fahotana ny anjaranao ry havana so meny tompo atsika tsy mamela ny oloko fotsiny indray Andriamanitra tsy mamela amin'ny fahatsoanao fotsiny indray Andriamanitra fa manasitrana sy manavao izay miverina ao aminy tena sitrano Jesosy ianao ary averiny Jesosy indray ho amin'ny famonjena sy fiainam-baovao ny avatra ho antsika ry havana Jesosy ny famonjena dia raiso anio dia mbola misy ny fotoana raiso anio dia mbola misy ny fotoana meny Jesosy anao Jesosy no famangin'Andriamanitra izy ny lalina tokana ho amin'ny famonjena tsy misy safidy hafa sady izy rery ihany ny mpamonjy tandremo ty mpanompon'Andriamanitra ty mba nahazo ohatratsika zao dia nivavaka fa rehefa nandeha ny tompo ny arena ny tompo ny fitahira dia niala izy naninona zay pastera moa mahita nareo ty ambony pilipitra ety ne vao mijoro ety zay dia tinay etsy anina etsy foana ny toerana misy azy dia hita amin'ny pastera kitaizaka ianao pastera eo sahirina kely amin'ny asa petabe ny asa vao nandray anjara tamin'ny voninotro zao tonga ndray ny sahirina foana amin'ny asa tena dinin'Andriamanitra fa zao rehefa reraka avy izy ary niarany tsy fahombiazana sy ny fahafambaraka nitodika tamin'Andriamanitra izy ry havako tandremo ro tanora mety misy mitena re rehefa manam-bola dia tafita rehefa manana fahefana azy voninahitra dia tafita rehefa mahafantatra an'izao olona zao na mahafantatra an'izao olona zao dia lasa lavitra tsia Jesosy rery andry zany ny mpamonjy anao tsy miankina amin'ny olona tsy miankina zavatra mitranga fa Jesosy rery ihany ity soratra masina ity ry havana dia milaza amintsika mazava tsara tsy amin'ny asa tsara tsy amin'ny fahamendrehany fa amin'ny fahasoavana amin'i Jesosy Kristy ihany zany ny famonjena tokana sady ampy ho antsika zany mahatonga ny fanapahan-kevitra handray azy ho zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainany aty am-pamaranana ry havana rehefa mandray an Jesosy ianao dia tsy hoe miova kely ny fiainanao hoe ty kely ty niova amin'ny fiainako fa tena miova tanteraka zany ary misy famelan-keloka misy fiainana vaovao misy fanantenana mandrakizay zany ny fiainana meny Jesosy anao fa raha lavinao Jesosy dia very ny zavatra rehetra ry havako ny afatry ny Alahady ny sampandrofy androany ary tsy ampy mahafantatra an Jesosy mideran'ny tompontsika zao ka ny Alahady miazakazaka tsika anatin'ny sampona toerana misy atsika fa nio mila mandray azy ianao tompo sy mpamonjy rehefa manakaiky azy ianao afaka mira azy ianao afaka miresaka momba an Jesosy ianao nefa tandremo raha mbola tsy azy ny fiainanao anio mila mandray an Jesosy ianao fa Jesosy tsy mitady apahany amin'ny fiainanao fa mitady ny fiainanao manontolo mihitsy izy rehefa raisinao Jesosy dia voavela ny elokao misy fiadanana marina amponao ary misy fiainana vaovao ary misy fanantenana manakizay anio ary
ny famangin'Andriamanitra ny tokantranonao sy ny foninao sy ny fiangonana misy atsika aza manamafy ny fonao. Aza miandry raisy Jesoa toby sy mpamonjy anao, avelao anova amin'ny fiainanao manontolo izy ho an'Andriamanitra ho antsika ny fahasoavany. Amen.